ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, ilay Andriamanitra velona, ilay niantso antsika ho amin'ny fahamasinana ary nanao antsika ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra, ilay efa nifidy antsika tsirairay avy ry havana ho firenena rakitra sy ho azy mihoatra noho ny firenena ambonin'ny tany. Amin'ny anaran'irery ihany no hiara-bako anao ary androsoako ao anatin'ny tokantranonao, na any anatin'ny fiaranao raha mbola eny ambony fiara ianao, na eo amin'ny toeram-piasanao raha miasa ianao amin'izao andro alina izao. Amin'ny anarany no andeha iarahantsika miombona eto amin'izao fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina izao, fa efa eo anoloanao ny fandresena ary ampandresy anao Andriamanitra manoloana ny ady rehetra izay atrehanao, ka raha miaino tsara ny feony sy ny fitsipiny sy ny didiny ary ny lalàny ianao dia asehony aminao ny fandresena ho anao ry havana. Izany no lohatenin'ny fandaharantsika indray amin'ity alatsinainy alina ity, fa mialohan'izay iaraha miombona amin'izany dia andeha aloha isika iara iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra, mampahatsiahy anay mandrakariva manoloana an'izao fiainan-tsarotra izao, fa mila mitodika aminao zahay, mila miaino anao zahay, mila mankatoa anao zahay, mila manaraka ny teninao, ny fitsipikao, ny lalànao izahay, ary matoa ireny ny menao dia fantatrao fa azonay tanterahana, azonay atao tsara, koa feno fisaorana anao zahay satria tsy misy tiana ho kristianina resy, ny kristianina izay mandre izao fandaharana izao. Hideranay anao zany fa Andriamanitra mbola be fitiavana aminay ianao, mbola mampiseho ny fitiavanao aminay ianao, ka tsy ho isan'izay very izahay, tsy isan'izay maty ho anatry ny velona izahay, fa mbola anarinao mandrakariva, ampahatsahivinao mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Dia ny fanahinao masina ny hiasa mahery amin'ny tokantrano tsirairay avy, hiasa amin'ny isam-batan'olona izay mandre izao fandarana izao, ahatsapany ny tsirairay fa tsy kisendrasendra ny nandrenesana an'izao fa ianao Andriamanitra efa vonona amin'ny fandresena izay omena azy, koa mitenena ary ianao Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Araka izay efa voalaza mialohan'ny vavaka teo ry havana, dia andeha ho fitiantsika amin'ny tenin-draim-bava ny lohateniny izao taridalana omen'ny Tompo antsika izao, izay nampitondraina ny lohateny hoe lakile ny fandresena. Fa mialohan'izany dia andeha aloha isika hitodika ao amin'ny Baiboly, hijery ny fandresena ny men'Andriamanitra ny olona tsirairay avy, raha tao anatin'ny ady sy ny tolona ireo olona izay nofidiany, araka izay voasoratra any amin'ny Petera 2:2-5 hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny antsara n'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ka raha efa manana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao ianao, efa nisy fandresen-dahatra tao anatinao ka nandray azy ho tompy sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainanao, dia ianao anie izany ilay lazaina hoe taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Anao inona? Ilaza ny atsara n'ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, dia apetraka ny fanontaniana avy hatrany ity am-piandohana hoe tena milaza ny fahatsaran'Andriamanitra ve ianao? Be dia be nge amin'izao fotoana izao ny milaza ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa milamindamina ny fiainany, fa ny tena tediavin'Andriamanitra dia ny filazanao ny fahatsarany ao anatin'izay tranga sarotra mianjady eo aminao, ao anatin'ny ady sarotra izay mianjady eo aminao.
Ary eo no ahitana marina tokoa fa ianao dia natsoina hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, ka tokony hampagaga ny olona anie izany ny fiainanao ray manontolo na inona izay lalovanao mba tsy farirotra ny tarehanao raha mandalo olana ianao, mba tsy ho voromotika ny fiakanjonao ao anatin'ny ady sarotra izay misy eo aminao. Tena ho feno fifaliana ny fiainanao. Dia teny ianao hoe ahoana moa ny faliana ao anatin'ny olana? Ny problème mara be dia be isan-karazany, inona ny falifaliana amin'izany? Fa raha ny tompo ianao dia voalaza ange any amin'ny Filipianina 4:4 ny andinin'ny 4 izay milaza indrindra fa mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Izany hoe na inona olana mety mitranga, zavatra mety mandalo, ka raha ao amin'ny tompo ianao tsisy ataonao mampiferin'aina akory izany. Ho hita taratra eny aminao mandrakariva ny fiedanan'Andriamanitra izay efa noraisinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho hita taratra eny aminao mandrakariva ny filaminana eo amin'ny lafim-piainanao manontolo na ao an-tokantrano na eny amin'ny tenanao, satria ilay Andriamanitra ny filaminana no efa noraisinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho ao anatinao. Ho malemy fanahy hatrany sady tsy miavonam-po ianao araka ny Mateo 1:7-20 izay toetran'i Jesosy Kristy izany toetra izany, dia izany koa no hita ao anatinao fa tsy hoe mandalo ny olona dia bekizitina be, tsy azo anatonana, masika be. Misy ara ny manamafy mihitsy ny hoe za anatonana rehefa misy zavatra manahirana ny lohako dia izy Jesosy Kristy ao anatinao amin'izany. Ka ianao ne olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena ny ilaza ny hatsaran'ilay niantso anao dia izany ve ny fahatsaran'Andriamanitra izay aseho anao ry havana? Ka na voaomana rane ny fandresenao anao dia nibahana anao izany ary tsy tonga eo aminao mihitsy, dia ho sarotra ane ny fiainanao fa inona avy moa izany no fepetra tokony atao sy arahany atongavana amin'izany toe-posi-te-panahy ary atongavana amin'izany hoe olona efa niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga izany isika, mba hifaliantsika ao anatin'ny fandresena. Dia andeha ary ho jerentsika ny tantara izay nisy tao anaty Baiboly, ny fampatsahivan'Andriamanitra, ny fomba nitondran'Andriamanitra sy ny tantanan'Andriamanitra, ny toromarika isan-karazany izay azahoana ny fandresena manoloana ny ady. Izany no andeha ho jerevantsika fohifohy ary io Andriamanitra io dia tsy miova izy, araka ny voasoratra any amin'ny Hebreo 7:9 na omaly na anio na ampitso tsy miova mandrakizay io Andriamanitra io. Fa izay fomba fanafahany ny olony tamin'izany fotoana izany dia hay ny anafahana anao ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsy miova ny heriny, tsy miova ny teniny, fa izay efa nolazainy dia manan-kery hatramintsika aty amin'ny taonjato fa 20 izao ry havana. Raha ampatia kely anao ny amin'ny zanak'Israely izay nantsoin'Andriamanitra hoe oloko izy ireo zanak'Israely ireo fa esory ao anatin'io toeram-panandevozana, toeram-panangejana io. Raha naneraka ny Mosesy izy dia efa fantatsika loatra ny tantara, tsy hiverenana izany, fa misy tany nampanantenain'Andriamanitra dia ny tany Kanana izay fandresena goavana ho an'ireo zanak'Israely ireo satria tany tondra-dronono sy tantely ireo. Raha niala tao Egipta ireo zanak'Israely ireo, tsy hoe tsisy ady akory eny an-dalana, tsisy zavatsarotra olona lovana akory, fantatsika loatra izany, fa mandra-pahatonga any amin'ilay tanàna ny fandresena dia marobe ny ady rehetra izay natrehana. Ary izany no nilazan'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 2:7-10 monja no vakiako aminao hoe ianao izay efa nitantanako avy any amin'ny faran'ny tany ary natsoaka avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanomboko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nareko. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izaho n'Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanin'ankavanan'ny fahamarinako Fa inona no nataon'ireo zanak'Israely? Na dia nomen'Andriamanitra toko tahaka izany aza manoloana ny
fanenjehan'ireo Egiptianina fahavalo. Dia natahotra anie izy ireo e. Andriamanitra efa miteny fa aza matahotra fa momba anao mbola tao anatiny ihany ny tahotra. Efa milaza Andriamanitra hoe aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Fa teo amin'ny fiatrehana ny fiandrasana ny Mosesy izay niresaka tamin'Andriamanitra azahoana ny taridalana mba handehanana amin'ny manaraka indray. Dia nanova Andriamanitra izy ireo. Lasa nanao Andriamanitra sary omby volamena kely nefa Andriamanitra efa niteny fa izaho izy no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao ary mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako fa tsy nety ny tantanana izy ireo. Inona ny zava-nitranga rehefa nanohitra ny tenin'Andriamanitra? Araka izay voalaza any amin'ny Joba 5:4 hoe iza no nikirina nohitra azy ka tsy naninona? Fa ringana anie ny zanak'Israely teny an-dalany. Lalana tokony ho vita vetivety lasa niodikodina tany an-tany hevitra nandritry ny 70 taona. Hany ka ringana ary tsy nisy niditra ny tany Kanana afa-tsy anankiroa monja, dia Joshua sy Kaleba izany. Izany no vokatry ny tsy fihainoana n'Andriamanitra. Miaino ihany ny ankamaroan'ny maro fa tsy mankatoa, tsy miaina ny tenin'Andriamanitra, tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ary ampahatsahivana antsika mandrakariva izay efa mpino kristianina fa mila manana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Tsy malaina mihitsy aho eto ny mamerina ny hoe vakio ireny Baiboly fa io ange tenin'Andriamanitra. Ary efa voalaza any amin'ny Jaona 1:2 fa ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia misy fanatrehan'Andriamanitra ianao izay ary miaraka amin'Andriamanitra mandritra ny tontolo-piainanao manontolo. Tsy hoe efa nandray an'Andriamanitra ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nekenao ho tomponao sy mpamonjinao ary mpanjakanao, dia ampy izay dia vita izay fefa azy ianao. Tandremo tsara fa ny devoly ange tsy mandrombaka an'izao tontolo izao fefa azy ireny, fa ianao io mihitsy, izaho tia mihitsy, ny mpino kristianina rehetra, izany ny tena hazain'ny devoly araka ny voalaza any amin'ny Petera 1:5, ny andinin'ny 9 fa mandehandeha mierina tahaka ny liona, mitady izay harapany izy. Eny akaikintsika mandrakarivana izy, mitady izay harapany mandrakarivana izy. Etsy ange ho tantaraiko anao ty sarimihetsika anankiray izay vao hitako an'itio maraina ity. Sarimihetsika ao anatin'ny 7 minitra monja izy io, fa tantara tena marina. Mipetrapetraka eny amoron-dranomasina ireo vazaha maro isan-karazany, dia avy any nisy karana izay mihazakazaka farak'izay mafy, dia tsy misy nofo fa taolana fotsiny karany. Dia izay olona rehetra nifanena taminy felahany te hamaina dia mianjera ery izay matoritory eny amoron-dranomasina eny ireo vazaha ireo dia dakany ary mitsipika ery. Dia nisy olona anaky-efatra izay nanao fitafiana tena matevim-be ary misy vy maranitra ny manodidina azy, dia tamy avy any ilay taolana. Asa izay mety ho fiheveranao azy hoe matotoa ve sa inona, fa dia izay aloha no hitako teo. Dia nanongana azy fa tsy tafahongana, teo amin'ilay anankiray nanongana koa fa tsy tafahongana, namelaka te hamaina fa tsy nampironjona an'ireo efa-daza tena efa mifono vy be mihitsy ny tenan'ny ray manontolo. Dia niady ny fanao totondro teo, tsy naharesy an'ireo olona efatra ireo ilay karana, ary dia lasa nandeha nitady olona hafa indray. Dia ny heviny ara-panahy izay nosotoniko tamin'izany ry havana dia ny hoe ireo rehetra izay matoritory foana, feno filalaovana, miboridandridana, izany ny zavatra hita teny amoron-dranomasina, dia voan'ilay karana avokoa. Fa ireo rehetra izay nifono akanjo vy, tena nisy nify maranitra be tokoa teo amin'ny tanan'izy ireo, dia tsy azony nataony ninninina mihitsy, ninninina ady izay natrehany. Dia mijery an'ilay izy eo dia tsapako hoe mampitandrina izao zavatra hitako izao, satria ny fiainantsika mpino kristianina moa dia
tsy mba misy tongatonga ho azy zany ary tsisy sendrasendra izany. Dia nampatsahivy ny fanahy masina ary avana ilay voalaza tao amin'ny Romanina 13 ny 14 hoe fahita fio Jesosy Kristy Tompo. Fa rehefa mitafy an Jesosy Kristy Tompo isika, araka izay voasoratra any amin'ny Efesianina 4:1 hoe tafio avokoa ny fihedin'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana ary mpanjakan'izao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Toizako kely ilay tenin'Andriamanitra. Ary noho izany dia raisoa avokoa ny fihedin'Andriamanitra mba ahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Azonao toizana izany vaky-teny izany fa manampy anao be dia be hiambina, hiomana ny amin'izay fahorim-panahy rehetra afafin'ilay ratsy. Fa raha tsy mitafy an Jesosy Kristy isika, raha tsy mitafy ny fihedin'Andriamanitra isika, dia ny tenin'Andriamanitra izany dia mialatsiny ry havana fa tsy maintsy ho kivy ihany ianao ary tsy maintsy ho reraka ihany ianao, ary dia izay tiany nofinao ihany no ataonao. Hany tsisy fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika raha toa ka tsy miambina ary tsy tafaray amin'Andriamanitra. Dia inona moa izany ny mifanohitra amin'izany hoe tsy tafaray amin'Andriamanitra izany? Dia ianao ny velona fa tsy Kristy ny velona ao anatinao. Ary mifanohitra indrindra amin'izay voalaza ny Matthieu 1:7 izay efa nambarako anao tetsy aloha ihany koa. Dia izany ange no mahatonga ny olona hoe tofo amin'ny ranona ery fa za mba manisy ho azy nefa izao ny zavatra havaliny miarahaba ny ranona kanefa dia tsy mba valiany izany mihitsy. Za tsy mahavita miarahaba n'intsony. Za dia tsy mifampiteny intsony amin'ilay tompon-tranonay fa dia mandoa hofantrano sisa ny andehanako ao aminy. Dia satria nahoana efa ambara aminao mandrakariva fa izany tokoa anie isika raha toa ka tsy mitafy an Jesosy Kristy. Fa rehefa mitafy an Jesosy Kristy dia araka ny voalaza ny Galatiana 2:20 fa tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Raha toa ka mbola manana toe-po tahaka izany dia mila manana fanontaniana apetraka amin'ny tena ny tsirairay avy hoe tena velona ao anaty tokoa ve Jesosy Kristy. Ary ny toe-po tahaka izany indrindra no manakana ny fandresena eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina ry havana. Indraindray tohatra tsy mampaninina antsika mpino kristianina sasany akory ny hoe andeha hiasa dia miasa any amin'ny toeram-piasana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay azahoana vola sisa no atao satria sarotra ny fiainana, ary izany fahasarotan'ny fiainana izany ange no mampalalaka ny amelaran'ny devolin'ny velam-pandrika eny anoloan'ny lalana rehetra izay alehantsika. Dia izay avokin'ny nofo no atao. Raha tao anatin'ny tsy fahalalana moa ny olona tratran'izany ka hitenenana ny hoe miala mihitsy aloha amin'io asa io fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io satria mitondra ozina ka iny no entina ao anatin'ny tokantrano ary mitondra ny faharesena mandrakariva tohatra ny volabe no azo kanefa tsy hita akory izay varany rehefa avy eo satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba izay nahazahoana izany. Dia ao ny milaza ny sasany hoe andraso aloha rehefa mahita asa hafa dia izay vao miala eto, fa tsy manome asanao izany Andriamanitra raha tsy misy ny fanapahan-kevitra ao tanteraka aloha hiala amin'ilay asa ratsy fa efa manomana izay tsara lavitra ho anao Andriamanitra araka ny Hebreo 1:4 eo amin'ny fiainanao. Tapao ny hevitra hanao ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ny asa, na amin'ny fiteny, na amin'ny fiainana maro isan-karazany ny amin'izay rehetra atao ry havana. Fa ny tsy finoana dia anisan'ny anankiray izay mahatonga faharesena ihany koa. Raha tsy mino ianao fa hanao izany tsara lavitra izany aminao Andriamanitra. Fa raha toa kosa ka miaino ka manaiky an'Andriamanitra ianao dia voalaza ny any amin'ny Joba 9:30 fa ho lany amin'ny fehidanana ny andronao ary ny taonanao dia ho lany amin'ny fahafinaretana ao amin'ny Jesosy Kristy.
jereo tsara nge raha andeha isika hijery ny tantaran'ny Solomonina mpanjaka. Andriamanitra mihitsy anie no nifidy azy hoe i Solomonina mihitsy no andimby an'i Davida rainy. Ary rehefa Andriamanitra no mifidy ka manaiky ianao izay novidiny hitondra ny anarany, dia fandresena mandrakariva ry havana no miseho eo amin'ny fiainantsika mpino kristiana. Fa inona no nataony hoy ianao rehefa nahazo ny fitondrana izy? Nampirafy marobe nge izy, nanompo sampy ihany koa izy tetsy an-daniny. Izany hoe izay fahavetavetana teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy no efa nataony, ary dia nampitondra teny an'i Jeroboama Andriamanitra. Ka rehefa tonga teo anatrehan'ny Solomona izy, dia hoy izy hoe izao izy lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, indro izao efa hanendaka ny fanjakako ho afaka amin'ny tanan'i Solomona. Kanefa hoy izy ameko fanjakana anankiray ihany izy noho ny amin'ny Davida mpanompoko, satria Davida dia araka ny efa notenenin'Andriamanitra hoe olona izay nankasitrahany fony. Ary rehefa handray ny fanjakana amin'izay Jeroboama ry havana, dia hoy Andriamanitra taminy hoe raha mihaino izay rehetra andidiko anao ianao ka mandeha amin'ny lalako ary manao izay mahitsy eo imasoko ka mitandrina ny didiko sy ny lalako tahaka izay nataon'i Davida mpanompoko, dia ho aminao aho ka hampaharitra ny taranakao tahaka izay nataoko tamin'i Davida ary omeko anao ny Israely. Dia hitanao amin'izany fa tsy miala eo amin'ny fandresena omen'Andriamanitra, izany hoe mila miaino azy amin'izay rehetra andidiny ary mila mandeha amin'ny lalany sy manao mahitsy eo imbasony ary mitandrina ny didiny rehetra sy ny lalany. Matoy izany ry havana nomen'Andriamanitra ny olombelona. Jeroboama nge olombelona, dia tokony mahavita an'izany izay antefany izany rehetra izany, indrindra izay rehetra efa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ary mpanjaka ny fiainany. Dia inona ny vokatr'izany? Rehentsika tsara teo fa hatramin'ny taranaka faramandimby rehetra dia ho feno ny fitahian'Andriamanitra. Raha tianao ny afantatra bebe koa momba an'izany tantara izany, satria fohy ny fotoanantsika ka tsy afaka hivalam-parana, dia afaka mamaky ny mpanjaka voalohany toko faha 112 ianao. Raha hijery tantara anankiray ihany koa isika ry havana ao anaty Baiboly dia ny nandresen'ireo zanak'Israely an'ireo Kananita, dia nanafatrafatra fatratra Andriamanitra ry havana ny amin'izay tokony ho atao, nampitandrina ny amin'ny lalàna sy ny didy sy ny fitsipika izy izay nandidiny azy ihany koa. Izany hoe andeha hiady izany ireo zanak'Israely ireo. Ka rehefa nomen'Andriamanitra avokoa izany fitsipika sy didy rehetra sy lalàna izany, dia izao no voalazany hoe raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindrapo izay nianianany tamin'ny razanao. Raha tia hanaraka an'izany ianao dia sokafy ny Baiboly ao amin'ny Deutéronomie toko faha 7 iray manontolo izany. Izany hoe hampandresy Andriamanitra manoloana ny ady izay ho andao hatrehan'izy ireo. Inona moa ilay fanekena izay nataon'Andriamanitra? Izany ry havana dia araka izay hita any amin'ny Malakia toko faha 2 ny 9-5 hoe ny fanekeko taminy hoy izy dia fiainana sy fihidanana. Fandresena anie izany, tsy misy fitebitebena natahotra anie izany, tsisy fahakiviana anie izany. Inona ny lakilen'ny fandresena tao anatin'izany? Ny fanarahana ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna izay omen'Andriamanitra manoloana izay lalana rehetra aleha sy iainana ety ambony tany. Ary ny soa azo amin'izany fanarahana ny fitsipika sy lalàna sy didy izay ataon'Andriamanitra izany dia efa voatanisa izany, fantatsika loatra araka izay voasoratra any amin'ny Deutéronomie toko faha 7 manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny faha 7 hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andiko anao anio, dia asandratry Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, dia averiny indray mandeha hoe raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Aza manampy tsofina ry havana, aza mangididy sofina, ka raha sendra mahakasika anao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, dia ny mpanompon'Andriamanitra indray ndeha diavanao na anaovanao vavabe,
fa Andriamanitra miresaka aminao anie izany, miresaka amintsika tsirairay avy, fa mila miaino tsara ny feony isika, mila mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiny a, mila manaraka ny lalàna sy ny fitsipika rehetra izay efa nomeny, ary tsy fantatrao izany rehetra izany raha tsy mamaky ny baiboly ianao dia ny tenin'Andriamanitra izany. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro ry havana, mandraka ankehitriny aty amin'izao taonjato faharoapolo izao, dia mbola mitazona ny tenin'ny Andriamanitra, fa raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra isika, mitandrina anaraka izany ihany koa, dia ny fandresena izay efa vitan'i Jesosy Kristy, efa eo anoloantsika eo, no atosak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka raha anaty olana ianao amin'izao fotoana izao, anaty ady sarotra ihany koa, anatin'ny fahaverezan-kevitra maro isan-karazany, dia andao andeha ny tena antsika tsirairay avy hoe tena miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ve? Izany hoe tena mamaky baiboly ve? Fa io ny feo an'Andriamanitra azo antoka tsara indrindra, voalohany indrindra. Manaraka tsara sy miaino ny toriteny izay enoinao isak'izay mandeha fivoriam-bavaka ve? Inona izao no voalaza tamin'ny omaly? Tsaronao tsara ve? Niaino tsara ve ianao sa sao dia mpiaino-panadino ka tsy mankatoy ny teny? Fa ny ohatra rehetra izay norenesintsika teo anie dia milaza mandrakariva na amin'inona ny ady rehetra izay natrehana, na inona ny ady rehetra izay natrehana, dia mila miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra isika. Fakeo ny baiboly ry havana, tsy sasatra amin'ny taonanao hamaky baiboly satria Andriamanitra miteny amintsika tsirairay avy io. Ao no ahafantarantsika ny didiny sy ny fitsipiny sy ny sitrapony izay tiany ataontsika tsirairay avy, mba handresentsika eo amin'ny fiainana izay lalovana ety amin'ity tany fandalovana ity. Marina fa tena misy ny olona mety hoe manorisory anao, mety misy ihany koa fiviliananao tamin'ny lalana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ianao ihany ny mahalala an'izany. Andao miverina aingana, andao hijery an'i Jesosy Kristy aingana dia aingana, hibanjina azy ilay tompony finoantsika sady mpanefy izany, araka ny Hebreo 12:2. Fa raha vao tsy mibanjina an'i Jesosy Kristy isika dia hienana eny finoany, fa Jesosy Kristy irery ihany ny tompony finoantsika, ka rehefa any amin'ny tompony finoantsika ny mandeha dia mitombo avy hatrany ny finoantsika. Tapitra sady ny fotoanantsika ry havana, fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra, ary ny fandresena dia efa voaomana ho antsika tsirairay avy, fa aza vokina mamihina ny tenanao, ny tananao, fa atsory andray ny fandresena eo anoloanao, fefa voaomana ho antsika tsirairay avy izany rehetra izany. Aza kivikivy raha sendra marary fa jereo Jesosy ilay efa nitondra ny aretintsika tsirairay. Aza kivikivy raha ao anatin'ny fananana vady maditra na zanaka maditra ihany koa, fa omeo an'i Jesosy, apetrao eo amin'i Jesosy, dia mivavaha mandrakariva ho an'izy ireny, fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy no afaka hanova azy amin'ny alalan'ny fanamasina izay mamangy azy. Ho an'Andriamanitra voninahitra ry havana, andeha isika iombona amin'ny vavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra, nampahatsiahivanao ny teninao, fa raha tsy miaino tsara anao izahay, indraindray manko izahay dia miaino fa tsy miaino tsara akory, raha tsy mitandrina ny didinao izay efa fantatray izahay sy ny fitsipika izay efa nomenao anay, ary ny lalanao sy ny sitraponao izahay, dia tsy hanana ny fandresena mandrakariva izahay, fa ho voafitaky ny devoly sy ny satana eny mandrakariva, ary ho voafingana amin'ny alalan'ireo velam-pandrika izay velariny eny anoloanay tsirairay avy. Misaotra fa noho ny fitiavanao no mbola nampaharetanao ny famindraponao aminay, ka nafahanay nandre ny taridalana avy aminao, taridalana izay mitondra anay mandrakariva ho amin'izany fandresenao Jesosy Kristy izany, mba handresenay tsirairay avy ihany koa. Dia manavao ny fanoloran-tenanay ho anao izay Andriamanitra, ho anao ary ho anao irery ihany, dia ampitomboy ny finoany tsirairay izay mandre izao fandaharana izao,
mba hanana ny herim-panahy manoloana ny ady rehetra izay hatrehany fa ny mahery ihany no matanjaka ary ny matanjaka ihany no afaka mitolona tompo ka ny matanjaka ao aminao dia tsy maintsy mandresy. Misaotra indrindra ny amin'nafahanay ny ombina na ny didina ny seza fiandriananao Andriamanitra ny aino izany taritalana avy aminao izany. Ho anao irery ny dera sy ny anjara voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ary anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Indro ry havana homeko anao ny larana finday raha toa ka misy izay ilainao azy amin'izay ifaneraserantsika dia ny 034 11 293 24 dia mahariza tsara aza mitomany moa nakivikivy foana fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Velome! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.